Hitatsika zany zao fa manomboka miakatra makeny Antaninarenina le gendarme manosika an'le vahoaka. Aza manaiky hiakatra ny Antaninarenina zany fa atoseho midina le gendarme de encerclenareo le gendarme zay avy aty Antaninarenina sy Soraka zany midina zay avy aty Ambohiposy Akatso tonga de midira ao Ambohijatovo. Aza miakatra ny Antaninarenina satria fandriany ihany nareo de rehefa hoe any de sanatrian'izany ataony 7 février eo. Okitsika tsy anaiky ho fandrian'ireo. De hitanareo tsara zao nanaovany an'le gendarme anankiray tratran'zareo de nidamodamohany teo. Tena mbola endry ara le gasy. Mbola endry tsy navelany hoe ho vovonona ho faty teo le olona fa nivelivelesiny kely namena lesona de zay. Reny natao hoe lesona, omeo lesona. Jerevoko le anankiray naratra, tsy tonga de hoe nararotiny zareo iny fa maratra de andao vao maika taperina ny ainy satria tsika tsy mpanao an'izany. Tsika tsy mpanao an'izany fa manome lesona kely fotsiny, mena lesona kely ohatrin'iny. Fa io Nèvre Olodinina io, zao mainy trano nitafiany olona, izy nanakarama gros bras de reo gros bras reo nivadika aminazy. De zaika, alaivo ny volany de alaivo ny vola anakaramany anareo satria nareo tsy sakafo, tsy asa, tsy rano de ataovy ivadio ihany izy. Le Lalatina zao izy ihany nanao anazy de mody nataony tsy mahay hatramin'ny farany le izy. Fa io an'ny Nèvre Olodinina io de ny olona nikaramany ihany nandoro azy. Zany. Mbola ho avy koa angambany ny anjaran'ny sasany. Tsy teny afa de hozy hoe aiza daholo. Fa de zay aloha ny afatrako aminareo aza manaiky hiakatra ny Antaninarenina. Eo Ambohijatovo ihany fotoana de eo Ambohijatovo de midina. Eo Ambohijatovo de midina eny amin'ny 13 mai raha ohatra ka ilaina fa tsy miakatra ny Antaninarenina. Zay Fa vadiko tarotaroanareo any. Tsy afaka nandeha satria za mavesatra. Fa raha manino vadiko iny. Tsy afaka nandeha satria bevoka mavesatra tsy navela nandeha. Fa hitako nanaovanareo amin'ny vadiko de mifampitaditsika. Tsy matahotra anareo zay, tsy matahotra vao maiky zay tolona. Na tsy te hiady aho zay ataonareo an'ireny namanay sy mivadiray mararinay. De mifampitaditsika fa ho avy amin'izay koa zay. Samiko anay ihany koa moa zany. Hitantsika tsara reny ny fisamborana ny Mikaela, fitiavana Mikaela sy le bandy kely anankiray teo. Hitantsika tsara fa olona anankiray izy nandeha nidina teny ny affronté an'ireo gendarme reo. Ny sasany nijery fotsiny, sasany mbola miteny fitiavana avy aty. Non, zany ny tokony ataontsika miara-midina eny rehefa misy anankiray voasambotra de miara-mirona manampy an'le olona voasambotra fa tsy azo ekena le hoe misy misambotra eo de avela fotsiny eo. Marina fa hoe matahotra daholo fa rehefa maro nareo rehefa miara mandeha nareo tsisy matahotra zany. Ary rehefa be de be de tsy matahotra. Reny mandeha rery amin'ny lala mangingina reny koa tsy mety fa mandehana maromaro ary miara-mirona manao groupe amin'ny toerana anankiray de miara mandeha amin'ny arabe na kely na tery io na malalaka de aleo nareo marobe fa jereo fa miemitra ny mpitandro filaminana rehefa betsaka ny olona ary tadidio fa nanome toky ny polisy sy ny maramila fa tsy kitika nareo ny zandary sy gros bras milisy isan'ireo manao reo milisy madinidinika infiltré any anaty zandary zany hoe olona civil izay milisy formé natao Mamra Vatomanga. Tadidio daholo zany anarana teneninareo zany hoe izy amin'ny fahavalom-bahoaka eo. Mamra Vatomanga mandefa milisy ireo karana Galiba, Saïda ary Ocean Trade, Mustafa Ridji, ireo mamatsy an'ireo gros bras reo. De ianareo miray sahina. Sao zavatra misy sao, efa mebetsaka ny olona, efa mebetsaka efa miangona amin'ny toerana tsirairay fa miera foana, miaraka ary raha vao misy anankiray tady voasambotra de miara-mirona miaro an'iny. Na tanapolo ary nareo, zay na tonga nanteny eto daholo izay fitaovana rehetrarehetra.
tout le monde se comprend am'zany oeto fitaovana rehetrarehetra fa ireo olo reo rehefa mahitanareo BDP rehefa mahitanareo BDP reo gendarme reo izy ndray miemitra fa tsy nareo ary tadio fa mbola mitoy hatramin'ny ariva sirapitso ary afaka pitso mandra pivany olan'io tsy eketsika tsony any hoe rehefa zareo mpivarotra amoron-dalana no mitokona de ekena omaly zao zareo nanao banderole tsisy bedy zao ny vahoaka ny Gen Z ny tena vahoaka mitokona tsisy rano tsisy jiro mila rano de lazaina fa hoe non aleo zareo andeo aleo zareo hitokona aleo zareo hitaky ny zavatra ilaina satria zo fototra ny rano sy ny jiro zo fototra ihany koa ny midina an-dalambe lalatina ny teny an'izany zao ndray izy milaza hoe zay mila jiro ny amin'ny asa ny andana varotra amoron-dalana ko maninona tsisy ny varotra ny amoron-dalana izy ny efa zatra mivarotra isan'andro varotra fanahy varotra ny vatatenany varotra ny Madagasikara de ianareo ny rahany mivarotra asa manaiky an'izany tadidio koa ny olona mahay vava aminareo asa mamono biby tsy mahafatony zany ny vavany hitatsika eo zany biby tsy maty zany hitatsika eo zany zareo be vava io aiza hoy zay olona eo sisy bomba nga bomba nge am'izao président Sénat parachuté koa fa tsy hoe nisy nifidy anazy tsisy olona nifidy izy président Mbomanga président Sénat Mbomanga reny le atao hoe promotion canapé tsy haiko hoe nivarotra inona tany nazahony an'io place-n'io fa reny promotion canapé reny général bombe reny tadidio fa tsy vehivavy ihany no mivarotra ao amin'ny fitondrana io fa nalana vavy mandeha amin'ny canapé daholy donc fataro hoe izany namaritra anareo namidiny reo nareo namidiny ary fantaro izy mamatsy volan'ireo reo efa nilazaiko reo ka izao na de ho lazaina raha hoe enao de miteny fotsiny za manaraka anareo hatrany ary efa tonga ny fotoana de tonga any ahako fa zany tsy olana mihitsiny fa izao no lazaiko miray sahina BDP isika maro be isika ny olona rehetrarehetra zay contre ny fitondrana io zay contre n'izao zava-misy zao zay olona na mpanao politika na tsy mpanao politika zay olona rehetra tsy manaiky an'izao zavatra zao de tonga daholy midina eny Ambojatovo ary aza manderery zay de averiko aza manderery mandehana tsy roapolo tsy dimapolo tsy zato fa amanaliny amanetsintsika atao feno hipoka ataovy maizina mihitsiny io izay lalakely rehetrarehetra manodidina an'Ambojatovo idinanareo zay fa rehefa aveo indray fa sady mijery ny toy antsika courage daholy de manome courage ngeda be ho an'ireo namantsika zay voasambotra aza matahotra fa tsy avelantsika higadra fotsiny ihany nareo salama daholy eo raha ny fantatra zany dia toa hoe efa manomboka mitifitra ny bombe grenade lacrymogène na ny bombe andrasas-dranomaso ny 10 alin-da ka manoloana an'izay dia manao an'izao fanaintanana izao sika voalohany raha ny zavatra misy zany dia tsy maharitra 2 andro akory ny grenade lacrymogène ao am'zareo ny olona mamoaka ny inona moa lazana azy ny arme na munition ao amin'ny 10 alin-da ao ministerany force gendarmerie ny police dia nirahina fa tsy amoaka munition zay amono vahoaka raha misy munition mivoaka zany any de munition avy amin'olona olotsotra zany hoe mety avy amin'ny président manokana na avy amina olona hafa zay zany ny zavatra tiako lazaina anareo
misy général zay a mifandray mivantana aminay moa zany a matetika am'izao fotoana zao izay a milaza fa hoe c'est le moment où jamais tokony afahana mamaha an'ity olana ity zany a io androany io sorena ihany koa zareo a amin'ny fietsika ataon'ny général Richard Ravalomanana satria ny zavatra ataon'ny Richard Ravalomanana izao zany a dia manambany ny fibaikona eo amin'ny miaramila tanteraka satria ohatrany hoe milaza zany fa hoe tsy mahavita azy ireo a lehibe mpibaiko ao amin'ny tafika koa miantso an'ireo miaramila manamboninahitra miaramila vata miaramila rehetra indrindra fa ireo milasa misotro ronono mba hanampy ny vahoaka satria iarahantsika mahalala izao fa andriamatoa Richard Ravalomanana ny manao ny violation na mandika ny lalàna mifehy anareo folo alin-da koa miantso anareo folo alin-da izay misotro ronono ihany koa satria efa tafahoatra loatra ny fandikandalana sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny généraly Richard Ravalomanana ireo miaramila sy polisy eny amin'ny tafika eny amin'ny antoerana zany a dia efa nilaza fa raha tena mietsika ny vahoaka dia hanampy ny vahoaka izy ireo zandary ihany zany sisa ary zay no mahatonga ny général Ravalomanana midina eny tany eny amin'ny kianja io ireo zandary ihany sisa no mbola mirorosaina am'izao satria iaraha malala fa samy victime amin'izao tsy fanjariana fitantanana amin'ny zirama izao a na ny fianakaviany zandary na ny fianakaviany miaramila na ny fianakaviany polisy iarahantsika mahalala fa mahatonga an'izao olana izao dia olana amin'ny resaka fitantanana satria maka pourcentage amin'ny vidiny herinaratra izay a amidin'ireo orinasa ny mpitondra fanjakana maka pourcentage zany hoe raha ohatra ka hoe mivarotra 12 cents zany zareo a dia raha tokony ho 7 cents ny ivarotany kilowattheure dia amidin zareo a 12 cents dia ny 5 cents zany a ho an'ny mpitondra fanjakana ao anatin'izany a ministry ny angovo sy ny filoham-pirenena fa dikan'izay a tsy mitsinjo ny vahoaka izareo tsy mitsinjo ny vahoaka mihitsy satria raha ny tokony ho izy dia tokony amidy amin'ny vidiny normal ivoahany fotsiny ny herinaratra fa tsy asiana tombony be izay a omena ny filoham-pirenena sy ny ministry ny angovo izay zany a ny antony anaovako antsoavy fa problème na gouvernance io fa tsy misy an'izany hoe problème na ankoatra hafa ankoatran'izay miantso anareo miaramila izay a misotro ronono fa efa nodikainy général Ravalomanana ny lalàna mifehy ny miaramila misotro ronono zany a dikan'izay a afaka manampy an'ireo vahoaka ianareo fa aza miafikafina intsony maro be ianareo a mandefa message aty amiko hoe inona ny tokony atao fa aza miafina intsony a fa raha izao ny zavatra misy a raha ohatra ka sy mireissira io zavatra ataotsika androany io a dia idinginambo inga Richard Ravalomanana sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina noho izany aza misalasala itsika vahoaka fa ireo zandary non azafady ny polisy sy ny miaramila izay a eny an-kianja ireo a dia efa manome toky fa
tsy tifitra izareo indrindra fa tsy tifitra amin'ny balle réel zany mihitsy fa grenade lacrymogène aloha zany a no mety ho ataon'ireo zandary fa ny fanaovana ny grenade lacrymogène rehefa atipony zareo le izy de tsy mandositra itsika fa averina aminy a iny a bomba iny raha ohatra koa ka misy anankiray amitsika no samborony zareo dia miaraka mirotra isika mianakavy tonga dia miencercle an'ireo zandary zay misambotra rehefa misy monsieur regroupé va tsara zany monsieur regroupé tsika raha misy anankiray fotsiny voasambotra ny zareo a dia tonga dia miaraka mirotra sika vaoaka marobe a mangala an'igny namatsika iny a fa rehefa tena sabotsina mehana efa nisy exemple anankiray ohatr'izay le tany Nepal raha tsika malala tsara ngamba efa mandeha amin'ny réseaux sociaux any fa nisy nanao an'izay a dia nandositra ireo solotenany zandary any am'zareo moa zany nampiasain'ny mpitondra fanjakana tam'zany ny zavatra nisy tany Nepal io a dia tena mitovy amin'io ny zavatra misy any Madagasikara io fa tsy mampitovy azy de Nepal mbola tsaratsara kokoa ny niveau de vie a fa ny antsika malagasy a tena efa grave be manaraka an'izay a tsisy resaka hoe mandoro trano zany ny dina amin'io fa fatahorana ny mahatonga an'zareo a midina eny antsehatra io fatahorana io mahatonga ny général Ravalomanana midina eny io fa isika manantona manakaikikaika ny eny amin'ny toerana odiny any amin'ny ariva manakaikikaika eny sika vahoaka zany raha ohatra ka tena hoe tsy maintsy aparitany eo tsika dia manakaikikaiky mivonimbondrona eny manakaikikaiky ny tranony eny zay a ny zavatra ataotsika fa raha misy anankiray maratra am'ireo vahoaka ireo dia tsy miala aminao zahay général Ravalomanana ary de efa mitady sika salama daholo fa somary mangatsitsika ihany aty amin'ny tanàna fa miala tsiny andra moa zany le hoe 25 septembre etsika hoe leo an'le jiro sy rano a délestage a sy nrehetrarehetra ny vahoaka malagasy za mijanona amin'ny hevitra ny conviction koa hoe révolution ihany a révolution totale no solution antsika ao Madagasikara za moa zany anisan'ny teny an'iny hoe révolution antsika amin'ny septembre saingy noho ny anto manokana sy noho ny fanomanana de tsy maintsy miembotra kely manomboka tena amin'ny fotoana satria tsapin-jareo a le volana septembre ozavaika aminareo fa aveo fa raha ohatra tsika raha ilalao na hoe ho ataon'ny mpanao politika sy ny mpanambola kilalao etsitsika hoe androany tsika hitaky ny hoe ileo any jiro sy ny rano dia amin'ny tapabolina zany tsika hitaky ny inona hitaky ny sécurité sy ny inona ty zany ny karama dia amin'ny ray volana tsika hitaky ny momba ny fampianarana sy ny fitsaboana dia ohatr'izay foana dia ho taviletsika mazodareo indrindrindra fa raha hoe avelatsika hivadibadika eto rehetra mpanao politika reto a dia tsy zavatra vanina androany tsika zao a mety hikike vaky ny barazy bien sûr vaky ny barazy mety ho vaky ny barazy satria misy vola efa nandehandeha ny voaka avany fa ny androany aloha zany d'accord mihitsy raha ohatra ka hoe misy voaka ny androany a mandeha direct hoe fantakana direct ny rajoelina tokatrany amin'eny ao tamina dia tena d'accord mihitsy a tena manosika manampy a zay nleo fojasasandreo a tsisy tika mitsipona an'ireny fa kanefa zay koa aloha ny mitanjon'le olona manipule antsika amin'izao fotoana zao azavaika aminareo tsara le izy ataoko mazava tsara ny tsara ny sara satria zao zany androany zany ny jour J officialy a amin'ny adiny rajoelina sy ravatomanga bleu izy lahy zany amin'izao a ohatra ny olona milalao vidéo reny samy manana ny manetiny izy a samy manana ny akoho lahy sy ny akoho vaviny izy a samy manana ny vahoakany izy a zay voavidiny dia tsika vahoaka zany a sy ny mpitandry filaminana sy ny gros bras sy ny namany a ireo zany mba tsy tenenako hoe ataon'ny fitaovana ireo zany no ataon'ny kilalao
tsika amin'izao fotoana izao. Fa bon, efa ety moa izany tsika, efa roso tsika. Atao izay vita fa tsy tenenako hoe mba tongava saina. Tena aleo mba misaina kely. Mila misaina après indrindrindra. Hoe iza mitazana rehefa avy eo a, iza ny olona mijoro rehefa avy eo a, na ny mpanentana ary ny mpanentana efa hitantsika ireny hoe ny mpanentana an'izy iny an'izy iny. Ireny moa izany efa boroky hatramin'izay. Dia hitantsika eo. Fa mila misaintsika dia mba mahasahitsika amin'ny teny hoe non, tsy mila an'io izay, tsy izy io. Mahasahitsika amin'ny teny. Fa tsy eo tsika vao samy hanahana daholo dia samy tsisy ateny a. Raha misy mahalobava dia hiteny fotsiny izay hoe taibe izany. Ka dia izao, ndao ary aloha raha ohatra vitantsika ny anarana an'ity tolona androany ity a, na rahampitso ity hetsika ity a, mamadika an'io ny anarana an'io révolution. Ary ny amin'izay fotoana izay ny révolution a, aloha tonga dia tenenina fa ny révolution a, io dia mila tsy mitsitokotoko. Fa mila rodobe io a, mila tambabe io a, mila taiminina tsara io a, mila mifanaraka tsara. Fa tsy hoe ny sasany andeha hiantsena dia hitana mamakivaky eny a, ny sasany maka sary a, tsy izany. Tsy any ny révolution. Fa raha vitantsika ny manarina io révolution a, dia mety. Na rahampitso io a, na raha fakapitso fa io tsy vita 24 heures izany akory. Mandra-pa. Tiako tena amin'ilay mandra-pa a, ny mandra-pa efa misy ny olona vonona hijoro a, malagasy vonona hijoro a, olo-manina, olona compétent, olona manana vision. Fa tsy hiverina amin'ireo mpanao politika efa tranainy be ireto eo azy. Ireo dia zavatra efa tapina volatra amin'ny lavaka miatrany amin'ny lavatsofiny. Dia mandrebireby vahoaka sy mitantara bobara amin'ny vahoaka sy mamandalitra ny vahoaka fotsiny sisa. Izay mipaiko azony. Fa tsika izany mieritreritra hoe hiala mijadona, nefa efa tsika vao maika hiditra amin'ny tena jadona, dia aleo misaina. Ary tsika manao ity tolo ity tsika tsy hoe ho an'ny malagasy hoe tsy jiro sany ihany fa indrindraindrindra ho an'ilay tanora no avintsika. Izay ny tena mety tsika eto. Izay fotsiny tiako teneninareo amin'izao fotoana izao a, amin'ny vahoaka ny fahefana. Salut daholo.